zay vavatsika jesosy misorany amin'ny fampiaponao, misorany amin'ny fahasoavanao, misorany amin'ny teny zay nampitondrainao ny ralahnao ary amin'ny tanylona ka ny fonony tsirairay avy mba handairan'izany teny zany amaka ito amono zany voninahitra ao Jesosy ary mbola andreny any teny any koa zay amin'izao fotoana dia ianao mbola hitazona ny fandrenesana, ianao mbola hife anay hifatoko aminao zay ny feo rehetra tsy avy aminao Jesosy dia hampangininay zany zavatra ranofo rehetra dia tsy manan-kely zany ianao ny asa mahery amin'izao fotoana zao ary namontsakotsana anay tsirairay avy anaitra n'izay matory anangana ny maty anadio zay rehetrarehetra mila diofina anarina ny tsirairay avy ampahery amporisika ny tsirairay avy anome fiainana ny teninao Jesosy satria velona sy mahery ny teninao maranitra mihoatra ny sabatra rolela dia hiasa ianao ao anatin'izao fotoana zao. Halleloia, soara Jesosy. Amen. Amen. Toy an'izany ny teny rehetrarehetra zany raisika ny Jakoba toko fahefatry andininy fafito. Mamerina miaraba atsika tsirairay avy zay manatrika an'izao fotoana zao eto ary miaraba ihany koa zay manatrika an'ity fitoriny ity amin'ny alalan'ny vidéo na eto an-tanindrazana eto Madagasikara zany na ny any ampitan-dranomasina rehetra tsika tsirairay avy samy olona miteny tsisy ary samy antitra tamin'ny farany ao amin'i Jesosy Kristy tompo fa zay mafatra tamin'ny farany no hovonjena. Soratsika ny amin'ny fampahelezana, soratsika ny amin'ny famposihana, soratsika ny amin'ny fahaserovana ambavaka, amin'ny fanohanana amin'ny lafomamo isan-karazany fampatsoana ny asan'Andriamanitra rehetra. Androany tompo mbola hiteny aminao indray ary mikasika anao izy tsy handalo maina aminao zao teny zao. Jakoba toko faefatra andininy fafito. Ka dia manekena an'Andriamanitra ianareo ary manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Manatona an'Andriamanitra dia anatona anareo izy. Diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry rosaina. Ho risy mitomany ary midradradradrana aoka ho totomanina ny fiomezanareo ary ody fanjoretana ny fifalianareo. Manetetena eo anatrehan'ny tompo dia anandratra anareo izy. Amen. Zay teny zay nomeny tompo atsika androany zavatra anankiray tena anisan'ny izaronantsika ao anatin'ito dia le hoe manekena an'Andriamanitra ianareo. Voalohany zay. Ny faharoa manoera ny devoly. Fahatelo dia andositra anareo izy. Raha amin'ny teny frantsay izy dia antsoina hoe processus. Ny processus ny fandresena no atoronao eto. Zany hoe ny dingana lalovana ny zavatra ataon'ny tompo anao ho amin'ny fandresena no raisika eto ho aso anao. Manekena an'Andriamanitra ianareo, manoera ny devoly dia andositra anareo izy. Ao tsara ve sika resa? Olona fantoka tsara. Raha amin'ny teny frantsay indray dia hoe manekena an'Andriamanitra io dia miteny izy hoe soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu. E kisikely moa zany zay no lanao tsy tokotany atsay. Somary jerena kely ihany azafady e.
ka dia manekena an'Andriamanitra ianareo. Soumettez-vous à Dieu. Soumettez, misy soumission. Fanekena an'Andriamanitra zany. Ny devoly zany a miankina amin'ny fanekenao an'Andriamanitra no ahafahanao manohatra an'io. Fa rehefa tsy tohatra ao zany io a, inona no mahatonga izy tsy voatohatra ao? Ary inona mahatonga azy tsy mitsoaka? Inona mahatonga azay? Satria ianao tsy manaiky an'Andriamanitra. Satria ianao tsy misy soumission. Volan'olona be le tele le azafady kely no famboarintsika kely le sofa ohatrany salisakirana ny feo. Nasoroa zay afaka manohatra ny devoly ianao dia matosika anao io. Zay ny tenin'Andriamanitra mazava be ny tenin'Andriamanitra amintsika. Manohera ny devoly dia atosika anareo. Fahalohany anoheranao devoly, ianao mihitsy ny manaiky an'Andriamanitra. Soumission. Soumission zany tena mametraka. Toy hoe olona mitondra dossier any amin'ny mara-pahefana, any amin'ny olona mila manao fanekena le izy a. Ohatra hoe tsy fantatro, misy olona indra olona any am-banky, tsy voakavoaka ho azy voly io raha tsy complet dossier anao ary soumetiavanao amin'ny lehibe amin'ny banky io dossier io. Dia rehefa hitan'ny lehibe amin'ny banky ny mombamomba anazy rehetrarehetra ao a dia misy soumis ataony ao. Dia rehefa misy soumis zay vao validé, zay vao mandeha ny hetsika rehetrarehetra dia mivoaka ny voly. Fa ianao eritreretra fotsiny izy vola tonga, ianao tsy nanepetraka an'ilay demande, tsy nanao an'ilay soumission akory tany amin'ny banky, tsy misy vola tonga eo. Fa niainga tany amin'ilay soumission le izy, tany amin'ilay fanekena zany. Sahala amin'izay koa raha makataka lalana ianao ohatra anao trano, na ohatra hoe makataka lalana na anao fihetsiketsehana anankiray, ka tsy azo atao manao fihetsiketsehana raha tsy mametraka dossier, manao soumission, soumettre an'ilay dossier any amin'ny manam-pahefana. Ary manam-pahefana avy eo mamaky ny momba an'iny dia manisy ny dia rehefa vita zany nametrahana an'iny tany amin'ny manam-pahefana, validé le izy, ekely le izy, zay ianao mba afaka mihetsika manao zavatra rehetra. Ka misy manontanytany anao avy eo hoe ahoana nazonoa an'ity vola be ity? Da voakanao dossier hoe efa nanao soumission an'ity tany amin'ny banky a, dia efa io sonia fa mivoaka ny voly. Mankina zay miteniteny anao avy eo. Raha toa ianao ka manao trano, avy avany ny mpanao contrôle, manao inspection dia manontany fa ahoana nazonao manao an'ity ianao? Efa soumetiavako tany amin'ny manam-pahefana sy tompona andraikitra rehetra ny ahafahako manao trano, dia asefeonao dossier dia manaiky izy, dia mangina izy. Raha toa ianao ka mieritreritsa manao fihetsiketsehana kalamazana, ka voarara ny fihetsiketsehana kalamazana tsy nazondanana, dia misy manatona anao ve hoe ahoana ny ahafahanao anao fa fihetsiketsehana kalamazana eo? Dia zanao hoe efa soumetiavako tany manam-pahefana ny fangatahalo ary dia nikenya tia ny taratasy. Azonao hoe soumission. Misy ampandalovina anazy zany, misy zavatra ekenao zany ao, dia zay ianao vao nahazo lalana. Itenitenanao devoly avy eo, akaraka fanahinao devoly avy eo, andavanao devoly avy eo, tsy mahazo anao io raha ohatra ianao efa manaiky an'Andriamanitra. Fa mataonao zay lavo, mataonao zay menjera, mataonao zay manota lafo, tsisy fanekena an'Andriamanitra ao, amin'ny bazin'io. Amen. Amin'ny bazin'io, amin'ny fanekenao an'Andriamanitra. Manaiky an'Andriamanitra ve ianao? Manaiky ny fanapahan'Andriamanitra ve ianao? Manaiky ny fanjakan'Andriamanitra ny fiainanao ve ianao? Fa raha ianao manaiky ny fanapahan'Andriamanitra ny fiainanao, tsy samy kitikitika ao zany ny devoly. Halleloja. Tsy samy vasivasy sy manany any ianao zany ny devoly raha ianao ny soumis amin'Andriamanitra. Fa dangereux aminy ianao. Dangereux aminy ianao. Matosy izy. Azonao re zany. Devoly mamotika, mandrika, mandrafo, mandefa aretana, manefa favoazana rehetrarehetra zao. Fa ny tompony teny anao toero izy dia andositra anareo. Fa ny ahafahan'io mandositra dia anao tafahorona tsara amin'i Jesosy.
ianao tafahorina, ianao manaiky an Jesosy, zay ny ahafahany mandositra, zay ny mahatonga ny mitsoka. Toero izy dia mandositra anareo. Raha mamaky ny ten'Andriamanitra io zany sika dia zao tadidio raha nasaina vavy fa ny fiainantsika eto tany, ny fiainanao eto tany dia ady, anaty ady zasy ianao. Tonga saina any amin'izany ve zahy, tonga saina any amin'izany ve ianao hoe anaty ady ene zasy ianao ty, mitondra tena tahaka ny olona miady ve ianao, mitondra tena tahaka ny olona an-tanady ve ianao, mitondra tena tahaka ny olona migera ve ianao. Fa vao teraka eto an-tany ianao, vao tonga mitomany fotsiny ianao, efa iady zay ny andehananao eto an-tany. Marina sambiso miady ianao. Eto an-tany misy ny adiny maizina sy ny mazava, ny adiny marina sy ny laika, ny adiny tsara sy ny ratsy. Ady isika tsirairay avy eo anatin'ny ady. Sao lazay Paoly ny Timoty, sao lazay Paoly ny Timoty, miadiny ady tsara ny finoana, miadiny ady tsara ny finoana. Voatsentsika nampianarana tompo an'izay teto hoe miadiny ady tsara ny finoana. Ao anatin'izay hoe miadiny ady tsara ny finoana zay misy ady zany ao, misy combat, misy guerre. En guerre zany tsika eto tany. Fa tsika tsirairay avy reo ve tena ampisaina tsy miangatra ampisainatsika amin'ny toe-potsika amin'ny fiainantsika isan'andro mba tena hoe anaty guerre ve fieritreretanao ny fiainanao. Sainao tsotsotra amin'ny lalao, tsy tsotsotra ilanao ny antsoiny Jesosy ianao, tsy tsotsotra ilanao ny antsoiny Jesosy ianao, tsy any sika valavala ny antsoiny Jesosy antsika, fa sérieux loatra no zay sérieux ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Ady io alina moa ny adivany devoly aminao, inona tena tsy tiany aminao, mavalika eo zay mavaly, inona keleny aminao, anala le finoana, anala le finoana, zay ny tadavany devoly aminao. Voatsena koa tsika dia nianatra mino hoe ny finoanareo zay tsara lavitra no ny vola fotsy sy ny volamena, finoanareo tsara lavitra no ny vola fotsy sy ny volamena. Dia laviny devoly aminao dia ny ampiala ny finoana io. Ary efa tsisy tso ny finoana io dia tsisy fiainana, tsisy fampiasena, tsisy fahatanterana ten'Andriamanitra. Satria ny finoana no azona sitaka amin'Andriamanitra. Amen. Ny finoana no azona sitaka amin'Andriamanitra. Ny finoana no azona famonjena. Ka rehefa tsy hotsony izany ny finoana io dia very. Azay mahatonga ten'Andriamanitra Jesosy rehefa laza hoe raha hoavy ny zanak'olona ozy izy, moa hita iny, moa hita finoana ty ambony tany va izy. Io finoana iny tiany devoly asorona anao e. Fa rehefa tsisy finoana ianao tsy problème aminy, tsy mainka tsy dangereux aminy intsony ianao. Fa ny olona manana finoana ny tafia mafy ny ampiarana io. Azao lazay Jesosy, Simona impiry Satana nitaky anao tamiko hokoroana tahaka ny vary. Fa zany moa izy mivavaka mba tsy hahafaty ny finoanao. Fa io finoana io ny zava-dehibe. Ary tsy ny finoana no natsara laza ny Hébreux 12:20, ny finoana no natsara laza ny taolozy izy moa voasoratra ao fa lokombokon'Andriamanitra rehetra zao. Ny finoana no natsara laza. Dia ho antsika tsirairay avy ihany koa dia io finoana io takiny tompony fetra io. Dia finoana avy amin'iny. Ny finoana dia avy amin'izay zavatra elo. Amin'ny teny frantsay moa izy hoe amin'ny teny gasy izy. Za moa zany mampitany teny frantsay foana satria misy zavatra samihafa ndraindray amin'ny teny frantsay sy amin'ny teny malagasy. Dia ozy amin'ny teny malagasy hoe finoana dia avy amin'ny toriteny.
c'est comme des malagasy fa tsy voatery toloteny ozy teny hoe la foi vient de ce qu'on entend zavatra elo zany de fa miteny dokotera hoe tsisy hevitra tsony aminao elinao zay de rehefa elinao zay de miaso anatinao hoe tsisy hevitra tsony ony any la foi vient de ce qu'on entend fa tsy hoe toloteny foana fa zavatra elo de iny mikikanao ao iny zavatra elinao iny tsisy fanafatsony tsisy azo atao tsony impossible la foi vient de ce qu'on entend de efa elinao zay hoe tsisy fanafatsony tsy ovatsony impossible de zay elinao de moa de tonga avy aminao araka zay inonao fa mila zavatra micontre an'izay raha mbola misy koa fa tsy faona fanatenako mahery a mahefa zavatra rehetra amin'ilay mampahery amin'ny olombelona dia tsy asy azo atao zany fa amin'Andriamanitra tout est possible toerina miteny ny teny amena za tsy amena toerina miteny ny teny ale zavatra mpimona zavatra fimona takiny dia mitoy le resaka mitoy an'le resaka izy rahalahy teo hoe aza matoritory aza matoritory aza mietreritra fa manao vakansy ianao eto tany aza mietreritra fa mitsangatsangana ianao reto hoe en guerre ianao hoe combat ady zay hoe miadidy amin'ny tsara ny finoana ao antinoty voalohany koko faharoa koa Paul dia miteny hoe ny miaramila manafika ao izy a dia manino sy marito tena amin'ny raharahany zao fiainana zao mba hampafaly zay naniraka azy ho miaramila dikan'izay inona koa no anaty zany miaramila manafika naniraka azy ho miaramila teo frantsay koa dia misy guerre ao dia raha mosary an-tsaina hoe zany hoe guerre zany dia vono tia malala fa guerre fa tsika na re tsy malala fa guerre tsika milalao tsika varina tsy mahazo rahavitana anao momba Jesosy tsy mahazo ny bese legady tokony miamina foana ianao mba tsisy zava-pidiran'le rasy mandraparovina io mandrampiveriny Jesosy io mandrampiveriny Jesosy io zany dia tokony manaiky an'Andriamanitra foana ianao zay fitotoana ianao 30 taona ianao zao raha ozy amin'izay mbola hoe 70 taona 80 taona raha tahiny mateza mbola misy 70 taona zany ianao anikenao amin'Andriamanitra ady zany ianao mandritra 70 taona mbola ady arakarak'izay taonarao io zany fa ty lazaiko anao combat miaraka amin'ny Jesosy combat ny eto zao tontolo zao combat io ary napetratsika combat dikan'izay tsy ao anaty kilalao tsika tsy ao anaty jeu vidéo tsika tsy ao anaty kilalao amin'ny télé tsika tsy ao anaty zavatra distraction tsika raha iaraka amin'ny Jesosy zany no lazaiko anao sérieux zany fa miankina amin'ilay sérieux anao hoe ny tafiditra tao raha ho an-lanitra raha tsika reo olona rehetrarehetra nandresy tao anaty baiboly reo matora nandresy tao anaty baiboly dia nanino ny soumission tao ny soumission tao matora nandresy amena ny sasy amena dikan'izay natonga anao andresy koa dia soumission anao amin'Andriamanitra natsolo Mosesy amoaka zanak'Israely avy tao amin'ny tany Egypta ho any amin'ny tany Kanana mafika izy any ady zany combat zany combat zany ianao iaona amin'ny farao atao hoe lehilahy maheriry atao tany tamin'izany fotoana zay tena izy eo ianao lehilahy natsona tery nanana tery fotsiny andao ianao fa ianao atseko miona amin'ny farao lehibe le grand ina tao Egypta nasaina eona aminao amoanao mandreo vahoakan'Israely reo combat zany mety tsy mampielokana mihitsy Mosesy ngamba rehefa nazo zay asa zalako zay
misy traky. Ireo misy traky ohatra rehefa nale examen dia misy traky tsy mahina-kano fady hanina tsy fidina. Rehefa any dokotera atao opération misy traky mavita fady hanina tsy fidina. Satria ilay zavatra hoatrehana ho afana ary mampitaondra dia mifady hanina tsy fidina. Vita ho azy fotsiny ilay fifandikana. Nasaina ny ona tamin'ny Farao ary tsy miona fiainona fa hitena eto miakatra ny firenena ity aleo ireo vahoaka ireo hivoaka ty hanompo an'Andriamanitra. Izany ny zavatra ho tenenina. Andriamanitra ke afaka tonga dia lidina teo dia nanao mirakla teo dia nanefa an'ireo. Fa ny fomba fiasan'Andriamanitra olona ny ampiasaina. Amen. Ny fomba fiasan'Andriamanitra koa dia ianao no ampiasaina. Fa izy raha hiteny fotsiny ary ny teny izy dia ary ny lanitra sy ny tany. Ny teny izy dia ary ny biby, ary ny zava-maniry. Ny teny fotsiny izy dia vitsy zay. Fa misy mission ny combat tiany atao, ianao no tiany asa ho ampiasaina. Amen. Dia io asan'ny Mosesy io tsy tafavoaka vetivety zany Israely. Tsy niteny ilay mandeha tamin'ny Farao izy dia okey. Fa niady mihitsy ny teny an'izay. Nandeha loza folo hoe zay no tafavoaka. Fa tafavoaka ihany ireo. Satria nanino Mosesy? Mosesy misy soumission tamin'Andriamanitra. Kely zany combat zany. Takizany koa Daniel. Daniel koa misy soumission tamin'Andriamanitra. Tsy misy azo tsy misy kianina ny asan'ny Daniel natao ampiasana. Tsy misy dossier nahafahana nitory amin'ny Daniel. Fa niletsy daholo no natao. Dia ny any natao anjera anazy dia izao. Hoe raha vao miompika mivavaka izy mandohalika, dia izay rehetra mivavaka mandohalika amin'Andriamanitra. Raha masisaka sy Jakob dia loha. Zay no nanenjera anazy. Ary zay natonga azy lasa tany an-tavaka liona noho ny fahamarinana izay natao. Combat koa zany, ato koa zany. Satria joro tamin'ny fahamarinana izy. Fa rehefa izy no nanaiky an'Andriamanitra, rehefa izy no se soumettre tamin'Andriamanitra, dia combat ny liona. Combat ny liona. Hoy Petera, miampeny ianareo dia voly favalinareo mandehandeha takan'ino? Takan'liona mitady izay arapana. Miambeny, manomona tena, mivavaka, ny devoly fahavalonareo mandehandeha takan'liona miambina mitady izay arapana. Inona tohinana zay? Petera, toero izy. Azo tia izy. Toero koa izy. I Jakoba sy Petera zany, ireo olona akaiky an'i Jesosy ireo. Ary ireo niona tamin'ny nahita an'i Jesosy miova endrika. Ary ireo efa nandray tena ny amin'ny Jesosy dia ozy izy hoe toero izy. I Petera miteny hoe toero izy. Jakoba miteny hoe toero izy. Faharoa zay rehetrarehetra zay miambena mivavaka. Dia voly fahavalo mandehandeha takan'liona zay takan'liona tady izay arapana. Ianao koa raha lasa vavy. Za miteny aminao fa manodidididina anao eo liona mitady mivavaka anao daholo. Liona mitady mivavaka anao daholo eo. Tsy fitandremana kely fotsiny. Zay no valaza teo siramamy kely ray soso. Herinaro anao tsy tafarina ihany. Sarotra miarina rehefa avy eo. Tokony ilay mamindra fo e. Tokony ilay miantso e. Fa ianao be da be ny fotoana alaninao. Be da be ny perte de temps. Be da be gâchis. Be da be ny fotoana very. Tokony avitana zavatra potika arava fotsiny. Tokony mamindra fo no malavana rehefa avy eo. Fa sarotra ny miaro e. Sarotra ny mitsangana rehefa avy eo. Alleluia. Manoera ny devoly. Fa alohan'izay manekena an'Andriamanitra. Tsy fantatro ny toe-ponao, ny toe-tsainao. Manaona ny toe-poko, manaona ny toe-tsaintsika. Mahatsiaro ve anao hoe anao ty zao tontolo zao ty? Mahatsiaro ve anao hoe tena entona anao? Sa ianao tena miseto amponao mihitsy hoe maharanata? Ianao ne miseto amponao mihitsy hoe ay Jesosy, ampy Jesosy.
Dilanteny koa Petera, manaraka anareo satria vahiny sy mpivahiny ianareo, zay ve fitoratenanao, zay ve toetsainao hoe vahiny sy mpivahiny ary tonratena arak'izay le ianao. Mandalo ianao aoka ten'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny Salamana, ao koa fantatro fa olon-kandalo olon-kandalo mandalo ianao hoe totary. Manahoana ny fandalianao ny fotoananao hoe totary, araka ny sitrapon'Andriamanitra ve, araka ny ten'Andriamanitra ve, olona mandresy miaraka amin'ny Jesosy ianao tany ve. Ahoana Jesosy, ino zao maniraka anareo takan'iny, zanak'ondry avoan'iny, avoan'ny ambodi, taka zanak'ondry avoan'ny ambodi. Ianao rery zany eo voanao manodidina anao ambodi daholo. Ianao nefa iny, ianao zanak'ondry. Raha maso mijery zany tsy sefitra perta. Raha maso mijery zany dia zao, aleo tsy miady, atody miady amam-bato. Zanak'ondry ve eo voany eo, ambodi manodidina eo. Ino zany? Tsy azo atao e. Maty zany raha zay izy. Fa zay ny safidin'i Jesosy hoe maniraka anao hoe zanak'ondry voan'ny ambodi. Indretaka amin'ny anarany, norataka ny voromailany, zay ilay toetsaina, toe-podiny tompo apetraka, indretaka amin'ny anarany amin'ny teny frantsay hoe soyez prudent. Misy prudence marina ve ianao, mailo ve ianao. Jesosy nampiaraka misy tao amin'ny filazantsara hoe ny zanaky ny izao fiainana zao izy na zanaky izao tontolo zao dia mailo kokoa no mizanaky ny fanjakana. Zay laza Jesosy, le zanaky izao tontolo zao ndray mailo kokoa, manana kokoa, tsy haiko hoe miomana kokoa sy mandamina kokoa noho ny zanaky ny fanjakana. Tsy fantatro inona mahatonga zay hoe le finoana ve? Ohatra hoe raha zanaky izao tontolo zao alohan'ny le voyage izy mijery hoe ve miaraka ny tômôbila, jery hoe mety daholo ve gonflage, vérifier hoe tsy vaky ve le roue de secours ao, tia marina izy. Dia zanaka Andriamanitra rehetra mandeha fonosy, alors anao mandeha finoana fotsy, tsy jerena melaka, tsy jerena gonflage, tsy jerena roue de secours, tsy marina mihitsy. Nefa azonao atao ange no vérifier zany, azonao atao ange no marina. Dia Jesosy efa nahita an'izay mihitsy hoe le zanaky izao tontolo zao indray no marina kokoa no ny zanaky ny fanjakana. Fa fantaro hoe izy ianao, fantaro hoe aiza ny misy ianao. Dia manao rappel kely aminao tompo amrano, ianao io nge voany manodidina anao ambodi daholo. Ny ambodi zany tsy miblagy aminao zany tonga dia mihinana zany. Amisy ambodi iray, faravakely zany eo ambodi roa, satria ampovoany ianao. Azonao hoe zany faravakely na ambodi roa, fa ampovoan'ny ambodi tsy iny ianao. Fa za mahita tsy ambodi roa fa tena ambodi marobe manodididina antsika. Dia vofahavalonareo mandehandeha tahaka an'liona miheno mitady zay raha mandehandeha. Ianao zany isanandro raha lasaina vavy dia lasibatra ianao. Lasibatra ianao, voara-maso mombanao dia davy-devoly. Ianao rehefa miorina tsara amin'ny Jesosy, ianao rehefa mandeha tena efa lasibatra iny hoe ino mitady ijorojoro eo. Raha mijoro iny be da be ny olona afaka fahotana. Raha mijoro iny be da be ny vehivavy voanatra tsara amin'ny resaka fahamasinana sy ny fahadiovam-po. Raha mijoro iny lalahy iny be da be ny olona hibebaka ka raiky famonjena. Noho izany maniraka ny devoly, maniraka ny anjeliny, trakeo iny. Zany hoe enjely atao zay ampianjerany, zay ny ataony be. Tsy hitanao maso fa maniraka izy. Ka raha tsy miampiny ianao, koa ianao alao mota kely dia avy eo baiba sarotra e. Antanady ianao, antanady ianao. Mandehandeha tahaka ny merina mikasirana ny devoly. Fa efa nomeny tompo ny fanafody, manekera Andriamanitra, andositra anareo. Andositra anareo. Zany hoe zany dia aminao zany hoe tsy normal na raha voafahotana anankiray mitovy zany foana ianao e. Tsy normal na raha voatafiky ny devoly foana ianao. Tsy normal na isa kreatory ve ianao dia anofo ratsy foana e.
tsy normal isaky ny atoa ianao dia isy anindry lafo zao. Misy zavatra tsy omenao tanteraka an' Jesosy ao. Misy zavatra tsy omenao tanteraka an' Jesosy ao. Fa ianao mila mandidy tena. Aiza ho aiza partia fiainao mbola misy tsy tena an' Jesosy. Fa eo ilay ilana ilay hoe consécration totale. Fanikena manontolo an' Jesosy. Fa rehefa malay manontolo an' Jesosy ianao, tsisy compromis ke zany e. Tsisy compromis. Compromis ndraiky ny firaisana tsokombakomba, fiombonanompa, fiarahana amin'ilay rasy. Raha vao tsisy compromis ianao amin'ny devoly, tsisy sahany anendrikeviana anao, tsisy hevifiozy izy fa tena Jesosy manontolo izy. Fa matoa zay, misy fahalavona lava ao, misy mofo ratsy foana ao, misy menzera lava ao, misy voatsindry lava ao. Lava ozy senamakalo zany afaka ikely. Fa raha hoe zay ny lalàna eo fiainanao dia metimety ianao fa misy zavatra mbola tsy an' Jesosy tanteraka aminao. Alleloia. Misy zavatra tsy mbola an' Jesosy tanteraka ao. Eo ilay mila fandinian-tena hoe aiza no zaty. Alleloia. Davida, resaka ny Davida zay tsika. Davida zany tsisy hevitra. Tsisy hevitra. Tsy vita n'ilay rasy nandamo azy tamin'ny fotoana ny amoany ny tamin'ny Goliath io resaka io fa tsy resaka tasy. Tonga ny Filistiny. Izay Goliath no tonga dia hiady hifanehatra amin'ny zanak'Israely. Efapolo andro mandrahona teo foana ireo Filistiny ireo. Nandrahona teo foana Goliath. Fa nifonotra zanak'Israely. Natao iza koa niady amin'io. Tsy mavily. Géant. Lava sy vaventy. Tsy sananao, tsy sa efapolo andro zany ny ainany fotsiny teo tena reseto androany. Saoly tsy sa, Saoly mpanjaka. Mpanjaka zany nosorana zany tamin'ny zanak'Israely. Fa i Saoly efa niala tamin'Andriamanitra koa dia tsy tao tsony nositra. Rehefa tsy tao tsony nositra tsy navita ny ady tsony izy, tsy sahy ady tsony satria niala nositra. Nonino no fahotana zay natao. Ianao raha nasaina vavy rehefa andeha hiara hiasa amin'ny Jesosy rehefa andeha hitory mila ositra ianao. Ary ositra io raha vao manoty ianao dia miala io. Fa mila matotra amin'ny fahamasinana sy ataon'ny Andriamanitra ianao mba hitoeran'ny ositra. Ary mila mibebaka ianao mba hiverenana io indray. Fa i Saoly efa lafiny tsy tao tsony ny ositra. Dia niainana teo fotsiny sisa. Tonga rano Davida kely any an-tsary. Ahoana ary zany? Matahotra an'io fa nareo izy. Any avany Davida aloha zay andy an'io. Za rehefa miandy ahy. Rehefa misy zanak'omby tratran'ny osy, entahapo eny am-bavany. Rehefa tratran'ny liona, entahapo eny am-bavany. Dikan'izay, i Davida efa nisy combat tany ambadika tany alohan'ny adivany tamin'ny Goliath. Alohan'ny adivany tamin'ny Goliath. Alohan'ny anafianao, alohan'ny anaovanao tafika lasy, alohan'ny andehananao mitory, alohan'ny andehananao naizaretsy, mila efa navita fiomanana tsara miaraka amin'ny Jesosy ianao, mila efa niaina combat ianao, mila efa nanisy ianao zay vao mandeha mivoaka. Fa raha ianao mandeha any, tsy expérimenté fa nisy ianao amin'ny Jesosy akory, dia ataony devoly sambobelona fotsiny ianao. Tonga takaita fotsiny ianao verina avy amin'ny tafika masina. Tonga takaita fotsiny ianao verina mandeha mitory. Tsy fantatrao fa io alehanao rehetrarehetra io e. Ohatra ianao hoe hoany izay alehanao rehetrarehetra zany dia efa misy devoly mipetraka any. Andeha hitorany province ianao any amin'ny lakôty dia efa miomana ianao fa devoly fizangazangana any. Satria eny amin'ny kôty eny rehetrarehetra zany dia devoly fizangazangana ny. Mila miambina ianao zany dia efa tonga any amin'ny rehetrarehetra izay alehanao satria combat io spirituel. Hitanao maso fotsiny hoe hiady ry Goliath sy ry Davida. Fa ambadika io misy ady fanahy. Misy efa adiny fanahy ratsy ao. Misy fanahy ratsy ao amin'ny Goliath, misy fanahy tsara ao amin'ny Davida. Combat spirituel. Fa rehefa tonga amin'izay izy avy eo andeha hiady dia ahoana lazainy Davida? Ianao manatona amin'ny sabatra lefona sy lefopoy. Fa za manatona anao amin'izy ao izy? Amin'ny anarany Jehovah maniny. Tokony maro.
natao amin'ny Davidy satria nanaiky an'Andriamanitra izy. Nanaiky an'Andriamanitra izy ary nanana fahasahiana izy hoe ianao manatona io, ianao miteny io hoe omenao any alika ny fatoko za manatona anao mpianana Jehova tompo maro. Eto hoe moa dia détail kely anankiray indray a Jehova tompo maro zany tsy manazava tsara ny tena dikan'ilay hoe tian'ny Baiboly tenenina. Ao anatin'io Jehova tompo maro io a maro fotsiny. Raha mamaky iray anao teny frantsay dia hoe éternel des armées na hoe Yahvé Sabaoth. Asa hoe tamin'ny andron'ny fanjanahantany angamba nosoratana ny Baiboly na tamoalohan'izay dia nampitahotra raha asiana hoe Jehova mpiady mahery tato ho amin'ny malagasy. Nampitahotra raha asiana hoe Jehova no atafika tato. Dia rehefa misy soratra atao anatin'ny Baiboly gasy hoe rehefa misy soratra zany ao anatin'ny Baiboly frantsay hoe éternel des armées dia natao hoe Jehova tompo maro. Mandika zany sa tsy mandika mihitsy zany. Fa misy ihany le eritreritra fanjanahana nanaovana amin'ny Baiboly dia namboarina kely. Raha omeny tompo alala antsika, omeny tompo fahafaha antsika andikan'ity Baiboly ity dia mamboarintsika kely izay rehetra tokony amboarina amin'ny teny gasy aho. Fa ohatran'izany hoe Jehova tompo maro zany a tsy mandika azy zany. Fa izay rehetra hoe Jehova no antafika na hoe Jehova éternel des armées atao hoe andriamanitry inona ny armée zany tafika. Dia raha morisy an'izay tafika hitan'ny malagasy na hoe misy resaka andriamanitry ny tafika mety tsy voazanaka ny gasy parenthèse kely zay. Fa tiana tenena zao hoe andriamanitra no antafika ozy izy, andriamanitry ny miaramila no andehanako na resety tsisy hevitra. Indray matety nyverina ny vato na kely amin'ny Goliata dia nilota ny Goliata satria nanino nisy soumission tao amin'ny David. Nisy soumission tao amin'ny David. Raha rasy alabavy zay rehetra maheno ianao hoe soumis an Jesosy. Fa raha misy soumission aminao tsy misomonga aminao, tsy samy somonga aminao dia voly. Raha misy soumission aminao misy aretina tsy ho azonao zany mihitsy satria ny aretina koa avy amin'ny devoly. Tsy izy rehetra koa fa misy aretina tena misy mihitsy hoe nalefa n'le ratsy mihitsy. Aizako olona tsy ampy firy taona ve ohatra raha taona medicine hoe olona tsy tokony mbola voan'ny cancer, olona tsy tokony voan'ny AVC. Fa ianao rehefa tonga ao amin'ny Jesosy Kristy mila sérieux ianao. Tsy nisy zavatra azo nanendrika andehanany David fa tena hoe olo-marina sy nitokana niaraka tamin'ny tompo izy a tonga ny fotoana iadiny tsisy fanandresy izy. Halleluja. Izany koa izy koa sabaka sy miasaka sy bedrego olona nandeha tamin'ny fahamarinana ihany koa ireo ary tsy nanaiky ireo ny angohaka tamin'ny savolana ary rehefa tonga fotoana tenenao hoe ny angoho fa misy savolana misy nanaiky zareo naleo nanaiky an'Andriamanitra toy izay nanaiky ny olona ary naleo no faty toy izay anao zay tian'ny olona tao. Dia tsy nanaiky izy zay ndray dia tsy angohaka misy avongana io fa Andriamanitra ay anavitra anay na tsy ravitra anay izy avy aloha zay faty. Azonao hoe zany tena hoe finono zany nareo nanaiky an'Andriamanitra satria zareo nanaiky an'Andriamanitra nalefa tao anaty afo izy dia tsy mahay satria nanaiky an'Andriamanitra izy. Hitanao zany tantara n'le hoe manaiky an'Andriamanitra dia ranositra rareo dia voky kombomba vanliona tsy nandoro ny afo raha masina mena misokatra Goliata maty. Inona tonga zay? Nanaiky an'Andriamanitra ireo olo ireo. Nanaiky an'Andriamanitra ireo olo ireo. Anisany tena hoe nanaiky an'Andriamanitra ihany koa dia Jesosy. Rehefa nanaiky an'Andriamanitra Jesosy Kristy rehefa tonga izy nisy fotoana tonga ny soly ampy izy ny anina zao tontolo zao. Kanefa izy tsy manana anjara ninina ato amiko. Tsy manana ninina ato amiko izy. Izay na tonga Jesosy nandresy, izay na tonga dia volony tsoka, izay na tonga ny olona délivré, izay na tonga ny olona sitrana. Satria nahoana Jesosy nahita avy maso teo na tany amin'ny kolisy na naizanaiza zany nalehan'i Jesosy dia Jesosy olo marina foana. Jesosy olona nandeha tamin'ny fahamasinana foana. Jesosy tsy olona nihatsara velantsika ny aiaina tao anaty fahotana fa olona masina nandeha tamin'ny fahamarinana, nandeha tamin'ny fahitsiny anika tsisy blokazy mihitsy
ny asan'ny fitoriana izay nataona. Tsisy blocage ny délivrance, tsisy blocage ny difficulté, satria corps sacré tanteraka ho an'i Jesosy izy, ho an'Andriamanitra izy. Halleloia! Ary rehefa tonga ny fotoana nanomboana anazy teo amin'ny azy fijaliana, olo marina nanaiky ara-miaragila hoe io tena olo marina, nanaiky le jolay io tena olo marina. Tsisy tsokombakomba tsinona, ary rehefa tsisy tsokombakomba tsy manana anjara le ratsy dia manana fahefana ianao amin'i Jesosy. Halleloia! Fanontaniana mipetraka ary ianao ve soumis amin'i Jesosy, ianao ve soumisy amin'i Jesosy. Raha lasaina vavy matoa mbola ampizoron'ny tompo eto dia nampiomana anao, anaitaizanao hitsangarana eto. Halleloia! Matoa iara-mivavaka izay, matoa miara-miona izay, tsy resaka hoe hinan-kanina, tsy resaka hoe hanao vasivasy, tsy resaka hoe kimememe, tsy resaka hoe tsy haiko kalain-kalain, fa resaka matoa io izay dia tokony hitombo ara-panavy voalohany indrindra. Fa tsy anao kolebana mpiarakaraka sy mpanamanana fotsiny, fa olona miomana amin'ny fiverenan'i Jesosy, ary olona mirehaka rehefa tafaraka, ary olona manambaran'i Jesosy rehefa tafaraka. Halleloia! Raha tonga eto tsika tsirairay ho an'i Jesosy ny atongavanao eto, tsy saratria hitady vary ny atongavanao eto ka hitilitily amin'ny ranona sy rano. Misy olona sanabizany teto tsy hetitsony izy zao, fa voajeriko tsara mihitsy fa kizy vavy tao anatin'ny olana izay, tao anatin'ny fitadiavana ny tompo mihitsy, tonga teto dia misy zazalahy tonga teto koa fa nifampijery ny arahany teto dia lasa niaraka izy, tsy hitanao tsony izy zao, tsy haiko izay veram-panahy sy momba azy ihany. Misy fotoana ety misy tanora maro, ka rehefa tonga ilay tanora vavy misy tanora lahy maromaro koa tonga eo. Ny atongavanao ifampijerijery fotsiny, tsy ifampijerijery ny aleto, tsy hijery vavy ny aleto. Raha omeny tompo moa izay arabasoa arabatsara, fa tsy izay ny lehibe indrindra, tsy izay ny mamaky, fa ny fiainam-panahinao ny zava-dehibe atongavanao hoe anikenao an'i Jesosy marina, anomeranao an'i Satana, ampitoerananao ao amin'ny filazantsara maro. Halleloia! Tompony fahefana sy mihery Jesosy, ary rehefa ao amin'i Jesosy ianao izay. Zay le izy, zay ny rahantsika ho an'i Jesosy, hitoriana Jesosy, anambarana Jesosy, hijoroanao an'i Jesosy. Halleloia! Fa raiky vazivazy sy any andra toerana tsisy Jesosy, alao tsy mandeha. Toerana devoly fa anoerana an'io ianao tsy soumettre amin'i Jesosy. Ahoana soumission anao amin'i Jesosy, ahoana soumission ko amin'i Jesosy. Io raha lasera avo ny fiomanao isan'andro miaraka amin'i Jesosy. Manam-potoana ianao hitsenana, manam-potoana ianao hanaovana beauté, manam-potoana ianao hitsangatsangana, manam-potoana ianao hanaovana zao rehetrarehetra zao. Tsy manam-potoana nefa ianao an'i Jesosy. Io tsy manam-potoana ho an'i Jesosy io tsy resaka hoe makeko fa io tsy manam-potoana io tsy manam-potoana ianao hivavaka, tsy manam-potoana ianao makina tenin'Andriamanitra. Azagaga ianao raha fanofy, azagaga ianao raha mianjera, azagaga ianao raha lavo e, satria ianao tsy manam-potoana ho an'i Jesosy. Mila miverina ao amin'i Jesosy, mila miverina amin'ny tena misy sika dia ao amin'i Jesosy ihany, ao amin'i Jesosy irevy. Fa fiainana mihitsy feno ratsy Jesosy. Ianao rehefa lavo, ianao rehefa lavilavitra an'i Jesosy dia manarinaridia. Tsy haiko manarinaridia amin'ny sakafo, manarinaridia amin'ny fiantsenana, manarinaridia amin'ny fanaovana haingo-trano, manarinaridia amin'ny fanaovana volo, manarinaridia fotsiny zany fa rehefa miverina ianao, rehefa aveo tsy afa-po amin'izany ianao e, tsy afa-po amin'ny sakafo ianao e, tsy afa-po amin'ny fitafiana ianao e, tsy afa-po amin'ny vola ianao e, tsy afa-po amin'ny haingo sy ny ravaka ianao e, tsy afa-po amin'ny vola aman-karena ianao, tsy afa-po anao reo. Zany tena ianao an'izany. Fa ny fiverenanao amin'i Jesosy ihany no tonga anao hanana fahafaham-po. Ny fiverenanao amin'i Jesosy ihany no tonga anao hanana fahafaham-po. Halleluia! Olona mandrisy, manetretena feno, manekean'Andriamanitra, toero amin'izay ny devoly, toero amin'izay. Satria ianao fa nanaiky an'Andriamanitra, satria ianao fa nanaiky an'i Jesosy. Na izaleanao rehefa aveo
zay natonga Jesosy ny teny amin'ny filazantsara hoe tsisy hampaninona anareo, itsara nareo mainka, itsara nareo mianarana, tsisy hampaninona anareo satria nareo nanaiky an Jesosy. Zay koa ny amin'ny mpianatra. Tsisy zava-miafina io e, tsisy zava-miafina io. Sokatry ny mpino ny baiboly anatin'ny ray andro ianao. Mpiry ny vakeniny ianao. Aiza hoaiza ny fianam-bavakao. Fa zay le voalaza teo hoe ny rano ao anatinao tenin'Andriamanitra. Fanamaso tao anatinao. Ny vavaka sy tenin'Andriamanitra no ampiasaina. Rehefa reo tsy zarizary ny fiainanao. Io ny rivotra iananao io, ka rehefa tsy misy rivotra ianao dia sempotra. Rehefa tsy ampivavaka ianao dia sempotra. Lasa mora kizitana, lasa mora miamana, lasa mora tezitra, lasa misy fiavatena, lasa misy fankalana, satria ao tsy ampy rivotra, tsy ampy vavaka. Zavatra tsy nampaninona anao taloha, lasa nampaninona anao ray zao. Satria nao tsy ampy vavaka ianao. Zavatra tsy nahalavo anao mihitsy, tampotampoka teo nahalavo anao ray, satria nao tsy niampiny ianao, tsisy garda teo. David zany kena resay Goliath e, fa rehefa tsy niampy zany olona tokony andeha any amin'ny gera, eny amin'ny terasy mitsangatsangana. Rehefa mitsangatsangana teny amin'ny terasy, nahita amin'ny Batseba. Rehefa nahita amin'ny Batseba, te ary aminy. Ary rehefa te ary amina dia nanao any, ivady amin'ny Batseba mihitsy na rehefa tany amin'ny voalohany tafika tany, famin'iny Davida natao. Ataovy eo alohan'ny tafika mihitsy io mba rehefa tena misy miady dia io voatifotao dia maty. Hitanao zany, zay no nataony Davida. Nanisy Goliath Davida, fantandreo koa fa Davida nijangajanga. Ary mamofady nataony Davida satria le vadin'le Batseba misy le ori nalefa ny voalohany teny amin'ny gera teny, amin'izay sitrany maty aingana. Hainao ve zany hoe misy fotoana ianao matazaka, misy fotoana ianao manao exploit, misy fotoana ianao mandresy, fa misy fotoana koa ianao lavo tia mijangajanga misy ianao aty, satria nahoany tsy miampiny ianao. Io tsy hoe mandresy ilay mandeha dia mandresy foana. Io tsy hoe mavita ilay mandeha dia mavita foana. Fa zay le zaiko zay hoe raha telopolo taona ianao zany mbola misy efapolo taona faharovankely, mbola hijoroanao sy itoeranao amin'i Jesosy. Ary aza mieritseritra ny expérience anao maro sy ny vakomaly, fa ny androany manahoany, androany manahoany. Fa tsy kivazivazy ty miaraka amin'i Jesosy ty, tsy kivazivazy ty miaraka amin'i Jesosy ty. Mila fiamperana, mila fotoerana ny fahamasinana, mila fotoerana ny tenin'Andriamanitra. Rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao a, dia tenin'ny Satana ny aminao. Rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao a, dia teny zao tontolo zao ny aminao. Rehefa tsy ampy tenin'Andriamanitra ianao dia nofo ny aminao. Lasa mirokana be indray io. Manina raha zavatra tsy tiako taloha lasa tiako indray. Manina raha zavatra efa nianako taloha niverenako indray. Manina raha toetra tsy mety rehefa lasa miverina indray. Satria nahoany tsy baikoa ny tenin'Andriamanitra intsony ianao. Impiry baibolona misongadina isan'andro. Impiry ianao mandeha tenin'Andriamanitra, impiry ianao vavaka. Io tsy efa alahady eto fotsiny, efa alahady eto zany fotoana kely zany. Fa ny fiainanao isan'andro mihitsy, aiza hoaiza ny combat. Fa anaty combat tsika. Nao hoe mbola miady zao sa efa resy. Sa ianao fa tsy anaty ringa intsony, sa ianao tsy ao anaty tafika intsony. So dia eny amin'ny plazy ianao. So dia manao randonnée eny an-tendrombohitra ianao. Fa ny olona zao any an-tany anaty daholo. So dia tsy any anaty ringa ianao, fa ianao ery amin'ny tsy haiko eny amin'ny fasika. Fa verena hoe tena pitika ny ringa angamba zany any Jesosy. Aloha hiverina anaty ringa efa misy any. So dia tsy ho amin'ny plasy tokony hametrahana Jesosy ianao plasinao zao. Fa raha ny plasin'i David taritafika, aleo ny nandeny amin'ny terasy. Zay le lazaiko teo. Fidianao lafo ny fandehananao eny amin'ny terasy raha tsy tokony eny amin'ny terasy no misy ianao. Alleloia. Fidianao lafo ny fandehananao eny amin'ny terasy raha tsy eny amin'ny terasy no tokony misy ianao. Fa any an-tafika, any an-tanin'ady. Fidianao lafo ny fandehananao eny amin'ny terasy hitazatazana fotsiny. Raha tsy any amin'ny terasy no tokony misy ianao fa ery an-tanin'ady.
efa maty kely vadiny Batseba mety tonga saina inona loza be nataoko ty. Maty le vadan'le Batseba. Le Batseba lasa bevoka. Ino ty zavatra nataoko? Misy fotoana rehefa jahama fahotany itsy tonga saina. Efa midona zay vao tena efa midona. Fa ranoaraka. Za mila miabo. Zao olona zay koa le amin'ny Efesiana. Marapara. Aza mameno fitoerana. Aza mameno fitoerana ho an'ny devoly. Tompona raiky ianao zany. Iza ny resana? Ny fiangonana ny resana. Ianao zany tsy mameno fitoerana ho an'ny devoly. Aza manisy occasion hidiran'ny devoly. Rehefa zavatra tsy azo jerena tonga dia adono ny maso. Rehefa zavatra tsy azo saintsaina tonga dia miverena ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa toerana tsy azo aleha tonga dia hivereno aia. Rehefa zavatra tokony tsy hoanina tonga dia loavy. Rehefa zavatra tsy tokony atao tonga dia aza atao. Aza mameno toerana ho an'ny devoly. Devoly ve moa hitanao hoe mandodona dia sokafanao trano dia mahasoa. Fa ho nieritreritro ao io. Ao sainanao io, ao toeponao io. Aza miarana olona. Aza mifaninana aman'olona. Tsika tsy anatin'ny mifaninanina zany tsony. Tsika efa maty, izy ary ny faminana eo. Za rehefa tsy hitanao tsony fa za fa niara maty amin'ny Jesosy. Za efa vonga amin'ny asizany tsy hitanao tsony aho. Fa ianao zay mbola faninanina mbola velona ianao zay. Fa ny olona rehefa amin'ny Jesosy maty tsy hita vohitsaka. Ianao zany mila écraser. Ianao zany mila briser tsy hitan'ny Jesosy. Tsy hitan'olona tsony ianao. Tsy hitan'izao tontolo izao tsony ianao. Miafina amin'ny Jesosy ianao. Ny concurrence amin'izao tontolo izao zany, izao tontolo izao manao fifaninana, ianao tsy fifaninana zany tsony. Ianao efa gera. Ahoana ny atao koa azona olona latsy hibebaka. Ahoana ny atao koa hitoriana filazantsara ary. Ahoana ny atao koa anafahana ary olona. Ahoana ny atao koa anaovana izao. Izay ny fatoanao. Fa rehefa tsy mifatoka amin'izay ianao aza mety hoe za tsy mifatoka ke fa za ao ihany e. Tsisy an'izany. Na ianao mifatoka amin'ny Jesosy, na ianao mifatoka amin'izao tontolo izao, fa tsisy hoe za voany eo e. Tsisy an'izany. Io tonga dia zato isan-jato na Jesosy. Tena hoe ho an'i Jesosy ray manontolo. Fa aza mameno fitoerana ho an'ny devoly. Aza mameno fitoerana ho an'ny devoly amin'ny alahelo, amin'ny fialonana, amin'ny tsy fitiavana, amin'ny tsy famelan-kely. Fa lazaiko anao fa tsy famelan-kely io hitondra aretina ho anao. Io fialonana io hitondra aretina ho anao. Io fahakalana io tonga dia bloqué daholo ny rehetrarehetra. Fa mila ialanao daholo zany. Mila fandinihan-tena be ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Mila fandinihan-tena be ty miaraka amin'ny Jesosy ty. Aiza ho aiza ianao zao. Fa rehefa miaty, dia miaty hatrany farany. Miaramila ny etsonanao. Mpiatafika ny etsonanao. Atanaty no misy anao. Dia zao fotsiny mila azonao toko hoe Kolosiana toko voalohany dia milaza hoe nafila atao amin'ny fanjakany maisy dia ianao dia natao ny esa. Nafila miala atao amin'ny fanjakany maisy dia ianao dia napetrana amin'ny fanjakany mazava. Halleluja! Zany hoe efa ao anatin'ny mpandresiny misy anao. Halleluja! Nampandresantsika izy. Ao amin'ny Efesiana toko voalohany izy hoe niarana levotsika dia niarana tsanga dia niarana petaka azy. Napetaka ilay tany. Zany hoe rehefa mandeha amin'ny combat ianao aza manao combat charnel. Tsy olona io fa valonao. Zay koa nefa tonga hoe miadiny ady tsara ny finoana satria misy ady rasy ao tsy miady ara-mofotsika. Tsy faninana eto an-tany, tsy fanentsitsika. Fa itsika miady ara-panahy, zava-panahy. Halleluja! Combat spirituel ara-panahy. Halleluja! Azonao ve zany? Zany hoe rehefa miady ianao dia miadia ao amin'ny tontolon'ny fanahy, any amin'ny territoiranao miady. Fa aza miady any amin'ny territoiran'izao tontolo izao, tsy fiadiana ihany. Halleluja! Raha olombelona mofo fotsy loatra zao, sarinelina olo loatra zao. Raha nao kombara iady izy tsy iady any anaty rano mihitsy. Ahoana ataonao raha iady any anaty rano? Mandresy ve ianao? Tsy mandresy ianao. Satria tsy tanànanao ihany. Fa ny tanànanao eto an-tany. Azonao hoe zany? Ho an'ny olombelona raha nofo zay. Ary ianao koa niady tsara ny finoana ary hoe andesiny devoly misosomety dia ao amin'ny tontolo fanahy ianao mila mitoetra. Azontsika ve zany famarina ten'Andriamanitra zany? Ao amin'ilay sahanady apetaka Jesosy hipetrahanao.
mitoera amin'ilay plasinao any an-danitra. Fa za voaboaka amin'ny toerana io, voavoaka io anao dia maty. Fa mijanonao amin'ilay plasy ny mitoetra ao firenena izay miavindrindra dia mononao ambany ampitsitoa. Halleloia! Aiza ny plasinao? Mitoetra amin'ny firenena izay miavindrindra, firenena izay miavindrindra, ao amin'ilay toerana monina misy anao ara-tapana. Dia izay tokony raisanao toeranao. Raisiny tena Andriamanitra tsika tahaka an'iny voromahery. Mba mitondra tena tahaka voromahery ve ianao? Aiza ny toerana misy ny voromahery? Eny amoron-drano ve? Eny afasika ve? Eny tampany ve? Ny voromahery zany any ambony any foana zany any afo be zany aigle. Tena Andriamanitra anankiroa faramahery dia lasa zay voromahery zay. Ny antramoranao mody indray toy ny amin'ny voromahery. Hoarina ambiny ao zany voromahery. Zay miala Jehova dia manoso hery-kosa elatra miakara tahaka ny voromahery. Aigle anao zany. Fa tsy inona ny vorona hafa? Martay na inona koa? Kalakana eny mamimany eny. Fa ianao aigle any an-toerana ambony any misy anao ampana. Dia ny aigle zany rehefa miady raha maka zavatra ny aigle tsy midina manao fambanao ambazy zany misy ny aigle. Aloha miakatra ny ambony any foana. Eo ambany tsy inona tsy taniny. Ny azy eny ambony any, ny ambony any. Ny ambony any. Sainy ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy. Sainy ny zavatra any ambony any amin'ny toeran'i Kristy. Jereny ny voromahery lavitra ny azy. Avy any ambony avany izy mijery ny azy. Anisan'ny mahita lavitra zany ny aigle. Rehefa hitany dia midina izy maka azy. Fa rehefa maka azy izy tsy mijanona eo fa sotominy miakatra any. Raha mbola mikopakopaka mitady ela avotsiny tampoka koa dia avela mitotona any ambany any. Alaindray rehefa aveo sotominy amin'izay rehefa malemilemy. Na omby io, na osy io, na bibilava io, na ninino io. Rehefa raisiny amin'ny tanany iny. Mbola mitady kokoka avelany ambany. Raisindray io dia any ambony any amin'izay izy miady. Izay koa zavatra tiana ataonao. Rehefa miady manana vavaka any ambony. Rehefa miady manana tenin'Andriamanitra, tenin'Andriamanitra any ambony. Fa za miady amin'ny komba eto tany amin'ny fomban'olombelona eto. Mba mamaly ratsy olona za mamaly ratsy. Alleluia! Paraparana. Efa dinaratsika voaikana teto koa hoe raha mofo ary zay ny fiadinay tsy ara-mofo. Fa ny fiadinay mahery amin'Andriamanitra. Mahery mitafika ary mampanaiky ny heritreritra rehetra zay maika Jesosy. Androany tena olona mandresy Jesosy. Raha efa mandresy ianao, halleluja zany isaoran'i Jesosy. Raha efa mitoetra amin'ny firenena izay any ambonina ianao, halleluja zany isaoran'i Jesosy. Raha efa mamofotra dia volo mahitanao, halleluja zany isaoran'i Jesosy. Raha efa matavatra izy, raha efa mamoatra azy ianao ka mandositra izy, halleluja zany isaoran'i Jesosy. Ho azy any voninahitra mba tsisy manao mihitsy. Ary toy izy maretina afara. Fa raha ho anao mamoatra ianao rehefa imemeza fotsiny, tsy mety zay. Mbola misy anjaranao, mbola misy anjara ny aminao mataonao mieleza fotsiny. Azonao ve zany? Fa rehefa tsisy anjara ntsona ny aminao, tsy samanao nini, tsy afaka manendrikendrika. Raha anao mbola lavolavo, ianao mbola nianjera lavo, ianao mbola anaty fahotana lavo, dikan'izay tsy manaiky tsara an'Andriamanitra ianao. Ary ianao tsy matohatra ny devoly, dikan'izay mbola tsy manaiky tsara an'Andriamanitra ianao. Manaiky an'Andriamanitra, halleluja. Manaiky an'Andriamanitra. Vavaka, tenin'Andriamanitra. Fiomona fanahy. Izay ny fanalahity. Ary zany rehetrarehetra zany tsy sarotra e, efa misy zany ny baiboly. Zany rehetrarehetra zany tsy sarotra e, mivavaka amin'ny fanahy ianao. Manana fiainam-bavaka ianao. Zay ny afaka ny tompoko. Manoherana ny devoly. Manaiky an'Andriamanitra, manoherana ny devoly. Andositra amin'olombelona. Zay. Mazava ve? Tentanao ve Jesosy? Mila fanekenao a Jesosy manjaka ao ambonao ianao. Mila fanapahana Jesosy za isan-java ianao. Fa tsy problema ny devoly ianao. Mandositra io. Lalana reny dirany aminao izy fa lalana vita ny voany. Kay tsy azo vazavazika ity zanak'Andriamanitra ity.
paritaka mihitsy izy mitsoka miala teo noho izany tanora aza mivazivazy fahotana aza misangisangy fahotana lanitra ny tanjona lanitra ny tanjona aza zay fahotana kely zavatra kely afinaritra eto taniny antoazanao antaozanao no mandrak'izay fetrete misy vidiny ny famoeranao filamofo misy vidiny famoeranao ny fahotana misy vidiny io satria ny lanitra ny tanjona alleluia vehivavatsika saliko diteny ny fitoerana misy azy eny raha hitanao fa tsy azo soumissionanao any fanekenao an Jesosy ka hitanao fa lavo raha izy foana ianao ary tsy manosotra anao devoly efa atao tokony atao fampanoratenanao an Jesosy ny fanekenao tanteraka an Jesosy anapaka ny fiainanao fa endriketaka ny fiainanao ray manontolo teneno izy ifonay izy ny amin'ny fahotana ianao zay tsy ankasitrahany da manikeo tapahany anapahany manontolo